Miarabantsika tsiray avy indray tonga soa amin'ny fandarahana izay arahantsika amin'ny HVK mission manonona ny fiadanana sy fahasoavan'i Jesosy Kristy ho antsika tsiray avy indray izay manaraka amin'ny fandarana. Avy hatrany tsika dia mamaky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Ezekiel 37 andiny fahatelo toko fahatelo ka hatramin'ny andiny fahavalo. Ezekiel 37 toko fahatelo ka hatramin'ny fahavalo. Vakiny rehefa hita miara-miarin'i Jesosy. Ary hoy Jehova tamiko, ry zanako, mety ho velona ihany va ireto taonana ireto? Ary hoy izao, Jehova Tompo, ianao no mahalala. Dia hoy indray izy tamiko, maminany amin'ireto taonana ireto ka ataovy aminy hoe, ry taona maina mianono tenin'i Jehova. Izao no lazain'i Jehova amin'ireto taonana ireto, indro asiako fofinaina ianareo ka ho velona, ary asiako ozatra ianareo ka hampaniriky nofo, ary ho saronako hoditra ianareo, ary asiako fofinaina ianareo ka ho velona, ka dia ho fantatreo fa izao no Jehova. Dia naminany aho arak'izay efa nanodinay, ary noho ny efa naminany aho dia injany nisy feo arindreo nietsiketika sady nifanatinatina ny taolana samy nanatina ny taolana namany avy. Ary hitako fa indro naniry ny ozatra sy ny nofo, ary nisarona hoditra izy nefa tsy mbola isy fofinaina tao aminy. Iarika vavaka tsika. Ray masina tsara indrindra maran'i Jesosy, mbola misaotra sy mankasitraka anao zay raha toka mianatra ny teninao izay aina ho an'izay mahazo azy sy fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Tonam-bavaka Jesosy ho an'ny mpiaino rehetra ny fandarina sy ny mpanaraka ny mission HVK mba voavanga indray izy amin'izao fotoana izao anatin'ny teny izay omenao indray amin'ity andro androany ity. Fa io fanamasina ny fomba-panahiny olona tsiraray avy mba tsy hisodiso anjara amin'izao fanatrehan'Andriamanitra sy amin'izao teny izao, fa mba ahazo ny teny avy aminao, teny izay ampitombo azy, teny izay hanafaka azy amin'ny tsy fahalalana, ary teny izay ampahery azy koa amin'ny fanarahana anao. Fanamasina apetrao am-bavaka ny teny ary aoka izay sitraponao ihany tanteraka ny voninahitra anao ihany. Miara-miarin'i Jesosy. Amen. Tenin'Andriamanitra dia milaza tamin'ny Ezekiel. Andriamanitra rehefa tamilazan'i Ezekiel dia niteny izy hoe inona ny hitanao Ezekiel? Dia hozy Ezekiel mahita taolapaty aho izy taolapaty. Dia Andriamanitra tian'Andriamanitra zany Ezekiel hoe inona ny réaction Ezekiel face an'ilay zavatra taolapaty hitany, hoe inona ny attitude sy comportement n'Ezekiel face an'ilay taolapaty izay tena hoe zany hoe zavatra tena tsisy fiainana intsony zany. Dia nasain'Andriamanitra ny teny Ezekiel hoe baikoa izy ireo taolapaty ireo. Dia rehefa afatsika tsara Ezekiel tokoa ilay taolana dia lasa nisy aina, lasa nisy corps, lasa nietsika mihitsy ilay taolapaty. Andriamanitra koa rehefa mijery antsika amin'ny fiainantsika dia izy tsy mitady antsika hoe hitoloko ao anaty olana na hoe hitomany ao anaty olana, fa Andriamanitra mitady mijery ny fontsika hoe ahoana ny attitude antsika rehefa miatrika olana. Tadio tsara fa tamintsika nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika dia efa niditra tao anatintsika ny fanamasina. Tenin'Andriamanitra moa dia milaza fa izay zanak'Andriamanitra izy dia manana ny fanahin'Andriamanitra. Ka ianao koa zany raha sendra misedra olana eo amin'ny fiainanao dia baikoa tahaka ny Ezekiel teo anivon'ny taolapaty ny olana izay miandrady aminao, baikoa satria fanamasin'Andriamanitra ao aminao. Esorina ilay teny hoe mafy ny olana na ilay hoe enjana be mihitsy zany ny olana izay mitranga ato anatik'izany, satria fanahin'Andriamanitra, fanahin'i Jehova ny ao anatinao. Ka ny olana tsy atao ampitoloko anao na ampanahino anao, fa ny olana atao baikoanao tahaka ny Ezekiel hoe valy Jesosy. Mampahery antsika hoe fanamahery ny ao anatintsika fa tsy fanahosa, fanamahery izay miasa tao amin'ny Genesis izay namorona zavatra rehetra tsisy ny ao anatintsika. Ninona zavatra tsy mety, ninona zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainantsika, rehefa mitenitsika baikoantsika ny zavatra rehetra situation, satria fanahin'i Jehova anatintsika dia miova tanteraka tahaka ny Ezekiel. Tenin'Andriamanitra dia milaza ao amin'ny Luc 21:15 ka ninona zany situation rehefa mibaikotsika amin'ny tenintsika ka toeritsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy manaiky iny situation iny, tsy maintsy miova iny situation iny satria fanahin'i Jehova ao anatintsika. Ka mampahery antsika kristianina tsiraray avy kristianina tsy atao hoe hitazona ny olana ela be zany, fa hitao changer iny situation satria efa nomena azy ny fahefana. Tadio tsara fa rehefa mijery amin'ny fiainan'i Jesosy sika dia Jesosy tsy nikoropaka mihitsy teo amin'ny olana marobe izay letrehana. Jesosy dia tena niatrika olana tokoa tahaka ny teo amin'ny fasan'i Lazarosy. Efa maty efa trambo Lazarosy teo amin'ny pasana, nefa ninona ny attitude an'i Jesosy? Calme fotsiny izy
dia mibaiko fotsiny izy hoe voa Lazarosy izy tsy amin'ny fomba tsotra fotsiny miteny izy hoe voa dia mivoaka Lazarosy satria fanan'Andriamanitra mihitsy tao anatin'i Jesosy. Ohatrany koa teo amin'ny marobe zay reo amin'ireo zay boka reo jamba rehetra miteny fotsiny Jesosy hoe mahirata dia tonga dia nahiratra ny jamba ary fanana tao amin'ny Jesosy io dia fanana antsika ka mahireza zanak'Andriamanitra matanjaha. Ianao tsy atao ianao ny olana dia atao baikonao fa tsy ny olana ataony hoe anavesatra anao na anandevo anao satria fanahin Jehova mihitsy no anatinao. Amen. Teneny mihitsy ny tenanao hoe fanahy maherina atao anatiko fa tsy fanahy osy hoe lehibe ny zavatra atao anatiko mihoatra lavitra izay misy zao tontolo zao. Tadio tsara fa le Jesosy izay niraisitsika io dia velona amantsika tamin'ny fanahany amin'ny fanahany izay nomeny antsika tamin'ny fahateram-baovao. Ka rehefa mijery fiainan'i Jesosy sika averika tsara, Jesosy niatrika olona hozy ahy teo fa à aucun moment Jesosy natahotra izany na ny tena nadoty izy hoe tsy hamaly azy ny raina avy any an-danitra fa une fois izy niteny une fois izy efa en accord tsara amin'Andriamanitra dia tonga dia namaly azy foana Andriamanitra. Jean 8:29 dia miteny hoe zaho izy tsy namelan'i Jesosy mandrakarivo satria nanao izay sitrany mandrakarivo Jesosy. Tsika koa zany rehefa mandeha somatsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra, rehefa miray somatsara amin'ny Jesosy ka rehefa miteny sy mibaiko amin'izay situation na ny olana izay miatra amintsika rehefa miteny tsika hoe vary ny olana anaran'i Jesosy dia mivaty koa iny satria fanan'Andriamanitra miteny ao anatsika, fanan'Andriamanitra miteny ao anatsika. Tsika kristiana zany tokony mahafantatra mihitsy hoe inona ny identité antsika. Tsika tsy olo zao tontolo zao tsika satria tamin'andray an'i Jesosy tsika dia lasa zanaky ny royaume céleste mihitsy, zany hoe fanjakan'Andriamanitra avy any amin'ny lanitra zany tsika, mbola miaina eto an-tany tsika fa ny royaume tsika dia royaume lanitra. Any an-danitra fantatsika tsara tsisy olana antsony fiainana be dia be fiainana fandresena fo izay fiainana an-danitra zay afaka iaina antsika na dia ety ambony tany ary tsika. Zay fahefana avy any an-danitra zay afaka hoentintsika eto ambony tany ka le fiainana fandresena tahaka ny Jesosy dia afaka nanantsika koa satria fanaray ihany ny ao anatintsika sy Jesosy. Rehefa miteny Jesosy dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa ny zanako izy manafaka dia afaka tokoa ianareo. Amen. Ka mahireza sy matanjaka tsika kristiana tia satria fanahy mahery aza atao ampahoriana aza miteny tsony hoe mafy zany olana mitrany zany na hoe tena hienjana be tsara fa ny olana io dia efa noentin'i Jesosy tao il y a 2014 ans passé ka tsy anjarantsika tsony mibabo ny olana fa efa noentin'i Jesosy tao amin'izany zavatra rehetra zany. Anjarantsika fotsiny mijoro ao anatin'ny maha-identité amin'ny zanak'Andriamanitra tsika amin'ilay fahefana zay ao anatintsika dia mibaikitsika amin'ny situation, mibaikitsika amin'ny tenin'Andriamanitra hoe vary ny olana anaran'i Jesosy. Aza miteny tsony koa hoe tia aretiko tia ngamba tsy ho sitrana mihitsy. Aza miteny izany tsony satria ny aretina tamintsika tsara noentin'i Jesosy. Izay dia efa miteny hoe ny aretina Jesosy efa nikapohana, efa nitorotoroana mba hanovantsika fanasitranana. Ka isory zany mety hoe aretiko tsisy aretinao zany tsony efa vitan'Andriamanitra ny amin'izany. Raha misy zany ny aretina dia tokony ataontsika dia tonga dia hoahantsika anaran'i Jesosy satria Marka 16 dia miteny hoe ametra-tanana marano izy dia ho sitrany ireny androaka devoly izy amin'ny anarana dia miala ny devoly. Zany zany tokony ataontsika. Inona zany tenin'Andriamanitra izay fantatsika dia tokony inoantsika dia maka position zay amin'ny tenin'Andriamanitra izay inoantsika dia mandroaka ny devoly tsika tenantsika hoe miala ny olana sitrany any aretina dia miasa ny tenin'Andriamanitra. Fomba tsotra amin'ny fiasan'ny tenin'Andriamanitra, finoana tsotra dia miaraka miteny baikoana situation hoe miova ny situation miala ny olana sitrany any aretina dia mitanga ny vokatra satria tavela foana hoe efa mena vava saintsika afana manohatra heran'ny devoly rehetra ny tenin'Andriamanitra, afana manohatra heran'ny devoly rehetra. Ka aza mitolokolokontsony ampaherezina namana sakaiza hoe zanak'Andriamanitra dia miavaka, zanak'Andriamanitra dia atao anapaka amin'ny zavatra rehetra. Rehefa mamaky ny ao amin'ny Genesis tsika dia haintsika tsara fa Andriamanitra aloha namorona ny tany sy ny lanitra, ny biby, ny zavatra rehetra manodidina. Zay izy vao namorona ny olombelona. Aty amin'ny farany mihitsy Andriamanitra vao namorona ny olombelona. Dia ao amin'ny Genèse 1:26 izy miteny hoe manapaho izy amin'ny olombelona. Zany hoe ny zavatra rehetra misy amin'ity tany ity zany dia atao anapahany zanak'Andriamanitra. Dinina zany olana koa izay mety misy eto amin'ity tany ity dia atao tapahanao zany fa tsy atao nandevanao na ampitolokanao. Ka mahereza sika tsara ray avy iny Jesosy. Jesosy miteny hoe amin'ny Jean 16:33 hoe mahita olana ozy tsika eto amin'izao tontolo entiko. Misy ny olana, misy ny tranga fa tsy reny olana ireny tsy fandalovana fotsiny ireny,
tsy atao ampitoloka atsika reny tsy atao hoe tsy atao anandevo atsika reny fa atao reny iseho ny voninahitryandriamanitra fa mila mijoro tsika tadio tsara fa andriamanitra mila mijery finoana izy ao anatsika andriamanitra miara-miasa amintsika fa tsy mandeha seul zany izy mila zany tsika ary izy miasa arakarak'izay considération tsika ananatsika vis-à-vis ozy ny ten'andriamanitra ny Hébreux 11:1 hoe raha tsy mahita sitraka avy amin'andriamanitra ozy raha tsy manam-pinoana andriamanitra zany mijery foana inona ny finoantsika manam-pinoana tsika vis-à-vis amin'ny problème izy tsy mijery atsika hoe mitomany ve tsika vis-à-vis amin'ny problème misy tsy miteny atsika hoe mitoloko ve tsika vis-à-vis amin'ny problème fa izy mijery atsika hoe manafinoana ve tsika vis-à-vis amin'ny problème manafinoana ve tsika vis-à-vis amin'ny problème ka raisa amin'ny fomba tsotra ny tenin'andriamanitra dia baikoy amin'izay tahaka ny zakela teo anivon'ny taolapaty hoe mahazo aina amin'izay nareo taolapaty fa amin'izay ny olona rehetra sitrina daholo ny aretina miala ny aretina maran'i Jesosy tahaka izany koa atao eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra dia voninahitra n'andriamanitra rehetra ny tenina mino fa amin'izay mety partage fohifohy zay mahazo fampaherezantsika tsiraray avy ary tenin'andriamanitra moa dia miteny fa zaho zo manafa rehefa fafy ny teny dia afaka tokoa ianareo dia voninahitra n'andriamanitra ny teniny dia mananao rezy ihany voninahitra mivavaka ho an'ny tenin'andriamanitra mbola misaotra sy mankasitraka anao zay Jesosy malala ny amin'ny teny zay nafafinao indray tamin'ity androandroany ity sotranao fa mbola mampatsiahanao anay hoe inona ny identité anay tokoa tsy olokolokoa zay Jesosy manana koa fa zanakao manana ny fananao ary atao ibaiko ny situation rehetra zay najady aminay sotra Jesosy fa afaka izay satria ny teninao dia manafaka koa sotra Jesosy fa fantatray ny identité anay zao amin'izao fotoana izao ka ninona olana ninona mety aretina ninona zavatra mitrangy ao amin'ny fiainanay dia ataonay baikoanay zany ary hoanay satana ny maran'i Jesosy fa tsy ataonay mandefonay ary efa ataonaiky anay izy satria fanan'i Jesosy ny efanao anatinay dia misaotra Jesosy ny amin'ny teniny misaotra ny amin'ny olona afaka misaotra ny amin'ny olona sitrana amin'ny fanatrehanao misaotra ireo zavatra ninona rehetra manatona amin'ny fiainan'ny olona dia velobelona zany ny maran'i Jesosy satria eto ny fanan'andriamanitra eto misy fanatrehan'andriamanitra ka misaotra ny amin'ny teninao misaotra ny amin'ny fahasoavanao ary misaotra koa ny amin'ny vavolombelona tsiraray avy izay tranga eo amin'ny fiainam-piaina dia misaotra Jesosy dia raina manak'izay ny anaranao anara-miarin'i Jesosy amen dia misaotra mitombotsika ny amin'ny fandaharana ary manonona ny fiadanan'i Jesosy sy fahasoavana hitoetra ao antsika tsiraray avy ny tokantrano dia aloha matomboka Jesosy